tsy haiko hoe faly a fa rehefa makany amin'ny restaurant ianao a manao commande ianao a dia ela be ilay izy tsy tonga dia mitoditodika ianao fa aizany a ianao tsy nefa noana be ka isika efa noana be an'ilay tenin'Andriamanitra dia tsy antsika mihitsy izay karina ato amin'ity efitra ity haminoa ahy ianao fa atsiro be ny teny omen'Andriamanitra anao rehefa avy eo. Andriamanitra tsy manome zavatra ratsy zany fa satria fisedranantsika daholo ireny hoe aharitra ve tsika sa tsy aharitra. Misy ny olona masany amin'ny restaurant vao elaela ilay serveur dia sidora nga andeha nefa tsy fantatra zavatra tena matsiro be ngeny kononkonon'ilay serveur sy ilay mpahandro ao ambadika ao dia ohatran'izay misy Andriamanitra. Misy zavatra homaniny antsika androany ary zavatra tsy kely fa tena lehibe tandrifetiny etaetantsika sariava am-potsika ao satria fantany hoe inona no etaeta ao am-potsika makasitraka azy ny amin'ny tombonandro mbola meno antsika makasitraka azy ny amin'ny famindram-pony satria Andriamanitra mpamindra-fo izy Andriamanitra mpamela heloka izy zay ny antony andefasany any zanany Jesosy Kristy ilay tompontsika nombonina teo amin'ny hazo fijaliana nanolotra ny tenany nandatsaka ny rano famonjenantsika amin'ny fotana rehetra. Tsika zao ny tonga eto fa minoanareo fa be da be ny mila azy sy mitady azy fa saingy mbola tsy misokatra maso-panan'ny olona. Tsika zao raha nilahatra teo ambany teo dia misy mpivarotra ray henoko tao kizitana be izy mikisakisafa tsisy lalan'ny olona raha mba fantany mantsy hoe inona ny antony ivorintsika ato. Mety efa henony ihany fa mbola tsy misokatra maso-panany fa tsika aloha zany no ny fidiana dia rainy sakalazaina Andriamanitra. Ndao tsika hitsangana maky ny salamo salamo 5:20 salamo 5:20 vakitsika aminaran'i Jesosy. Avia aoka isika ioby ho an'i Jehova, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika, aoka ankeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy, eo amin'ny tanany fitoerana lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina fa izy ny nanao azy, azy ny tany maina dia noforoniny tanany. Aviaka aoka iondrika sy ankohaka isika, aoka isika andohalika ao anatrehan'i Jehova mpanao antsika fa izy no Andriamanitsika ary olona fiandriny sy ondry tandremana isika. Engane ka hoenonareo anio ny feony manao hoe aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba sy tahaka ny tamin'ny andro ny tao Masa fony tany anefitra izay nakany razanareo fanahy sy ny zany toetra na dia ifahitany aza ny asako. 7 taona no namona aminaina tamin'izany taranaka izany ka hoy izaho olona maniasy amin'ny fony izy ka tsy mahalala ny lalako ka dia ny anina tamin'ny fahatezeraka hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy. Amen. Mino fa tsika zany maniasy zany, mino fa isika dia tena mankatoa azy tanteraka. Tsaroako ny teny propandriamanitra hoe betsaka angeo ny izy ny olona mahafantatra an'Andriamanitra fa vitsy manaiky azy. Io zany no problemtsika kristianina. Raha anao sondage kely tsika ao Analakely eo midinao tsika dia manao sondage kristianina avy ianao, mino fa ataoko hoe 7:30 isan-jato amaly daholo kristianina ka fa kristianina ivelany fotsiny ankabeazan'ny olona fa tsy miditra lalina. Ary zay no mahatonga ny zavatra rehetra miseho tsara kan'Andriamanitra satria tsy mijoro ny kristianina tena kristianina. Mino fa isika zao tena kristianina. Zavatra tsy fantatr'olo mantsy dia zao ny lasan'Andriamanitra amintsika dia ny ifona sy bebaka aminy. Eritreretra ilay jolahy teo anilan'i Jesosy efa nombona tamin'ny hazo fijaliana teo, nefa izy dia efa nandray ny famonjena dia
mety isy alaim-panahy hoe alora nga rehefa voaomby mihitsy vao bebaka. Aleo mibebaka dia mbola misy fotoana. Mbola misy ny fotoana. Mbola malalaka be ny fotoana. Kanefa mihazakazaka be ny fotoana. Raha zadiny fa ny devoly ny soratra masina dia mandehandeha tahaka ny liona mierina. Mitady tsy ao rapany isan'andro. Ary tsika olombelona izay naoren'Andriamanitra tamin'ny endriny dia tena halany devoly. Nanomboka izy tao Saedena ary mbola mitony asany mandrakity ny androany marina tonga Jesosy eny amin'ny raha ao an-lanitra ka mila antsika mijoro, mila antsika mizara, mila antsika manam-pitiavana satria raha tsy manam-pitiavana koa tsika tsy havita inina fa zaro izy Jesosy nahafantarana fa mpianatra anareo raha mifankaty. Dia ato natomboka izany fitiavana zany, fitiavana amin'ny fo madio, tsy fitiavana zavatra na fitiavana tombontsoana fa fitiavana madio, ifanohana amin'ny tenin'Andriamanitra, ifampitondram-bavaka amafy amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria izany koa nahatarana fa tena tianao ilay fanjakan'Andriamanitra. Mamafy ianao an-tsitrapo, tsy miandry ny tenin'ny mpirompon'Andriamanitra manentana anazao fa ianao mahafantatra izay ataonao, anao sy Andriamanitra ilay izy. Amin'ity marain'ity isika dia anomana ny fo sy ny sainy mampanahintsika hiatrika ny latabatra masina. Tato amin'ity asa fanompoana ity no nankafa ny fanamasin'ny masom-panahiko ndray taona izay ngamany 2016. Za fa ela mipandray fanasan'ny tompo efa tamin'ny 1981 tany nanovoazon'i Jesosy tany amin'ny taona io. Fa ny zavatra mbola tsy takako saina dia mifandray be tamin'i Jesosy raha tamin'izany fotoana izany. Sito mbadiky ny fanasan'ny tompo hoe misy tombontsoa goavana be ho an'ny fanahinao, ho an'ny vatanao. Dia tamin'izany moa tsika teny amin'ny tranomanga no nandray ny fanasan'ny tompo isaky ny alarobia ariva. Nisy vavolombelona tsy takatry ny saiko. Mety efa nintsika ma le vavolombelona maman'ny pasteur santratra. Izay nisy tumeur ny lohany, tumeur du cerveau, aretina mahafaty zany. Efa tany amin'ny taona 1966 ngamba izay raha tsy diso, 1976. Dia kambana menadaza aloha dia le kambana taminy zany efa maty. Fa izy tamin'ny fotoana no nikasiany fanambola velona izy dia nikasiany fanamasina. Dia tantantsika hoe maninona izy no velona fa le ray maty nefa mitovy le aretina nahazo azy. Ka mba fanoina voninahitran'Andriamanitra ny soratra masina. Tahaka an'ilay vehivavy nitsidra 12 taona. Ka maninona izy mivelona ny andren'i Jesosy. Fanoina ny voninahitran'Andriamanitra. Fa milaza amin'ireo fa izany mitsidra amin'izay 12 taona zany raha amin'izao fotoana izao vola be zany mankany amin'ny dokotera. Mety ho lany fananana mihitsy fa mety tsy solution. Dia tao aorian'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo nasian'ny pasteur nametraka tanana tamin'ny lohany daholo ny mpandray ny fanasan'ny tompo dia tsofranjo izy nitenanao amin'izay tianao hitranga. Dia samy nanao azy teo dia ny azy izay le fanasitranana zay. Fa zany tumeur du cerveau zany isan'ny tena aretina enjana be zany, tsy mamela maso zany. Dia teo ny nankafa ny fanamasina masom-panahiko hoe ay ve zany fanamasina, tena niteny rery tamin'izay, ay ve zany fanamasina ny dikan'ity fanasan'ny tompo ity fa tsy atao routine. Tany fiangonana ny taizanay moa dia mahafinaritra be ny liturgie, mahafinaritra be rehefa fanasan'ny tompo. Mbola ny zavatra tsy takatra atao sy ny sokatra mihitsy. Fa teo vao takatra zany ay ve zany le izy. Misy zavatra zany tokony ho azonao ao anatin'ny fanasan'ny tompo, aoriana fanasan'ny tompo. Fa tsy mandeha fotsiny amin'izao tsika. Fa tena tsara Jesosy, tena hoe tsara Jesosy. Raha ny lalana nalay dia tsy tokony hijoro teto satria mety efa tsy teo intsony. Fa noho ny famindram-pony mbola afaka mijoro eto anaty anareo manompo azy manompo anareo midera azy satria izany ny anisan'ny zavatra tokony ho ataontsika ihany koa. Ndeontsika hivavaka amin'ity marain'ity ametraka ny fo sy ny mampanahintsika ho mpilatan'Andriamanitra
mba ovakiny Jesosy ny tsary avy mba ho kasiny fanamasina tsary avy mandritra nyty fandraisana fanasany tompo ty ary araka ny teniko tamin'ny voalohany hoe mino anareo fa atsiry be izy ty satria fa nikonikoniny ela be tao an-dakozia tao le tena mpahandro tsara indrindra anome ny tsara indrindra ho anao ka hozy izy hoe mahazo tomana ary ianao ry zanako. Amen. Dao nandrisa vavaka atsika tompo voninahitra Jesosy Kristy reny any. Andriamanitra ray tsara indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy avy Nazareta mbola misaotra sy nidera makalaza na ranomasina zay tompo satria nomenao tombonandro zay. Fantatray fa tsy avy amin'ny tenanay, tsy avy amin'ny asanay, tsy avy amin'ny vola zay raisiny avy amin'ny fitahinao, tsy avy amin'iny Jesosy fa avy aminao madiodio. Tsy voavidim-bola, tsy vitan'ny herinay, tsy vitan'ny kajikajy ny sainay, fa fanomeza maimam-pona avy aminao tombonandro. Ankehitriny zay Jesosy dia mbola omenao voninahitra indray asainao eo amin'ny latabatra masina na dia tsy mendrika izany azy tompo. Satria fantatrao fa mila zany zahay zanakao. Saotra na famanginao ny fontsy tsirairay tompo amin'ity marainy ity. Saotra ny fitsabonao ny nofony tsirairay avy Jesosy amin'ity marainy ity. Saotra ihany koa ny fikarakaranao ny atsipiripiainanay Jesosy. Satria ianao nge mahafantatra zay lalinao mimponaina mbola tsy mitena ary zay. Ianao mahalala ny ray segondra aoriana zao fiainanay Jesosy. Fa tsy mahafehy ninina zay tompo. Ninina mety fahaizanay amin'ny maha-olombelona. Tsy handresy fahaizanao mandrakizay zay tompo anarito fa mametraka feno. Fiainanao am-pelantananao. Ny akohako anatrehanao fa Andriamanitra tsara indrindra anao. Andriamanitra lehibe anao. Andriamanitra fitiavana anao Jesosy. Saotra tompo manala to. Satria mahazo tombo zay fa nofidinao zay ho zanakao. Ianao no teny tsy anareo no mifidy fa za no mifidy anareo sisy anao tompo. Marina zany Jesosy. Saotra ny amin'ny fiasanao mahery fanamasina mikasika anay rehetra reto. Aoka anao, aoka ny ranao sosabidy Jesosy no andako sasady anay tsiray avy tompo manala to amin'izao fotoana zao. Idy raha nisy akalazay na ranomasina fa mendrika izany ianao. Ianao riany mendrika izany mandrakizay. Alléluia. Amen. Daontsika nofahofan'ny tanantsika ny amin'ny lanitra amin'izao fotoana izao. Daontsika hivavaka. Daontsika hipololotra fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra. Jesosy eo. Feno fankasitrahana anao ny fonay Jesosy. Araka teny an'ilay bokin'ny mpanao salamo teo Jesosy dia misy olona mamona aminay anao. Satria tsy hiditra ao anatin'ny fitsaharanao mihitsy satria manehy asia Jesosy. Mety hoe memenina, mety hoe mametsiny anao fandroany marainy zay Jesosy raha misokatra ny vavanay dia ankasitraka anao zay Jesosy, hideranao zay Jesosy. Indro zay manolotra momba anay manontolo eo anatrehanao indray Jesosy. Mino anao zay, ianao ilay Andriamanitra ny Andriamanitra, ianao ilay tompony tompo, ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka Jesosy. Ary mino zay fa eto ianao Jesosy. Antananao indray anao metrahana eny momba anay manontolo androany Jesosy. Mino anao zay Jesosy Kristy tompo avy Nazareta. Halleluja. Antanana no apetrako indray ny momba rehetra ny fiainako eo am-pelantananao anao koa doria. Dao verentsika hoe antananao no apetrako indray Jesosy. Halleluja. Antanana no apetrako indray ny momba rehetra ny fiainako am-pelantananao anao koa doria. Jesu mino anao, Jesu mino anao. Oh, ano mano tu luau
antony velomako zay ny antony Jesosy mino anao Jesosy mino anao anao manontolo ny antony velomako ny antony velomako zay ny antony te ianao halleloia zany tokoa Jesosy ianao no antony velomanay mitsoka anao zay amin'izao fotoana izao raha sanao ny voninahitra Jesosy ianao le mpanjaka lehibe Jesosy raha zahay dia tsinitsinina Jesosy tena mitsoka zay Jesosy manaiky ny fahalebiazanao manaiky ny seza fiandriananao zay Jesosy ianao le avo indrindra Jesosy tsisy tahaka anao mandrakizay mitsaoka anao zay tompo malalao halleloia daolo zay tsika hoe mitsaoka anao zay mitsaoka tena mitsaoka anao zay Jesosy mandohalika sy miankohaka eo anatrehanao mitsaoka mitsaoka anao Jesosy mitsaoka ndao ampangintsika ny zava-maneno ndao lazaitsika hoe mitsaoka 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 anao mitsaoka anao zay Jesosy mitsaoka mitsaoka anao halleluia Jesosy mino anao Jesosy mino anao na mino anao Jesosy anao manontolo ny momba rehetra ny antony velomako zay ny antony Jesosy mino anao Jesosy mino anao halleluia Jesosy anao manontolo ny antony sy ny antony rako te ianao halleluia sotra Jesosy ianao tokoa ny antony fivelomanay natao sy ny forony zay mba ho fiderananao Jesosy iza moa ny afaka nideranao Jesosy any amin'ny fiaina-tsy hita fa zay mbola menao tombony androany maraina mbola velonaina mbola misofonaina Jesosy dia afaka hideranao zay tsy menimenina amin'izay mety fahasarota amin'ny fiainana zay na zay mety zavatra mitranga eto amin'ity firenena ity Jesosy fa androany maraina zay dia safidy nisaotra anao Jesosy satria zany sitraponao ianao miteny fa misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fiainany amanontolo lehibe ny fahasoavanao ary tena hoe famindraponao dia avaozanao isamaraina Jesosy tsy hainay tsy hankasitraka anao ilazan-kiry zay hoe tena misaotra anao zay mankasitraka anao foana amanontolo zay Jesosy ny amin'ny fiainam-piankonanay ny amin'ny fiainam-panomponay Jesosy ny amin'ny asa mandraraha ny amin'ny fiainam-pahasalamanay Jesosy dia hankasitrahanao zany Jesosy ny amin'ny fiainam-panahinay tombontsom-pahasoavana be da be mbola omenao anay dia hankasitrahanay ny anaranao zany Jesosy misaotra ny amin'ny zavatra rehetra misaotra ny amin'ny fanasitrananao anay Jesosy misaotra ny amin'ny famela-kelokao misaotra fa mandrakizay ny famindraponao Jesosy misaotra misaotra lehibe ny fitiavana misaotra misaotra Jesosy lazao misaotra amin'ny fona manontolo misaotra
misaotra lehibe fitiavanao misaotra Jesosy asandrato mafy ny feo anao de lazao misaotra Jesosy halleluja misaotra lehibe ny fitiavana misaotra Jesosy misaotra anao Jesosy misaotra anao halleluja misaotra anao Jesosy fitiavanao misaotra Jesosy halleluja mendrika loatra ianao Jesosy tsisy teny afaka ny alaza ny fahatsaranao ianao tokoa le voasoratra hoe fa tsara ianao sady mpanao ny tsara Jesosy tsy mba mety ratsy amin'ny fiainana izany ianao Jesosy ianao tokoa dia manana ny hevitra fiheveranao anay Jesosy hevitra mitondra fiadanana zany fa tsy loza mety tsy takatray ny anton'izany androany mety hoe mitady fanazavana maro zay Jesosy fa ianao dia efa milaza fa fiadanana ny anton'io fa tsy loza Jesosy manana teny zay Jesosy fa misy anjara tsara foana Jesosy ao aminao tena hoe ny tananao no momba anay Jesosy fantatray fa tia anay ne ianao fitiavana mandrakizay no nitiavanao anay Jesosy tananao no momba anay isan'andro zany no tena hoe aparetany famindraponao aminay isan'andro na dia tsy mendrika ary zay misy fotoana zay manao adaladala misy fotoana zay Jesosy tena hoe miaina Jesosy ao anatin'ny faharatsiana Jesosy fa tsy tsaranao ambadika izany nefa zay Jesosy fa atsanganao foana Jesosy fitiavana tena tsy hazavana fitiavana tsy misy fepetra Jesosy no tiavanao anay tena hoe tsy ahita izay ny aizanaiza Jesosy satria Andriamanitra momba anay foana ianao fotoana rehetrarehetra Jesosy zay malala fa tia anay ianao Jesosy halleluja mbola ambaranay Jesosy mety enjerany avoana mety tsy entiny zavatra rehetra fa mbola lazanay hoe tananao momba anay halleluja ny tananao no momba hay zao malala faty hay anao ny eloko navelanao ny eloko navelanao zao malala faty hay lazao ny tananao momba hay halleluja ny tananao no momba hay zao malala faty hay anao reo eloko rehetrarehetra navelanao ny eloko navelanao zao malala faty mety anjera ny avona fa izay ijoro foana ny avona fa izao mbola ijoro foana mbola ijoro fo no ny herin'ny sandrinao sandrinao zao malala fa tia ianao dia ndao lazaintsika hoe fiadanam-po atao anatiko fiadanam-po atao amiko zao malala faty hay ny fiainako navotanao
Halleluja. Ny fiainako navotanao, zaho malala fa tia ianao. Ye, mety anjera ny avona. Ye, ny avona fa izaho mbola hijoro foana noho ny heriny sandrina. Zaho malala tia ianao, mety anjera ny avona fa izaho mbola hijoro foana noho ny heriny sandrinao. Sandrinao, zaho malala fa ty hayana, mety anjera ny avona fa izaho noho ny heriny sandrinao. Sandrinao, zaho malala fa ty hayana. Taontsika tia tanana mafy ho an'i Jesosy. Halleluja. Ataova mafy ny teako ao, andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Halleluja. Manao azafady kely tompoko, mbola misimisy ihany ny ray aman-dreny tsy nahazo toerana ao ivelany ao, ka raha mba mety ny ankizy igny mba mitsangana tompoko, raha tsy mampina antsika tompoko dia mba omena le ray aman-dreny ny seza azafady le tompoko. Alléluia. Dotsika mbola hisaotra an'Andriamanitra satria tena hoe tombontsoa lehibe tokoa zany hoe mbola velona androany. Fa soavana lehibe zany hoe tsapao anie mivatanao hoe tsapao tsara daholo. Mety misy faritra marary any fa eo am-pitsapana azy ianao amin'izao fotoana izao dia efa misy zavatra miova ao. Satria ny tenin'Andriamanitra dia marina ary tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Izy no efa nilaza fa naiza na aiza miangona ny roa na telo amin'ny anarany dia eo afovoany izy. Ary raha efa eo Jesosy, eo Andriamanitra dia tsarovy, fantaro fa tsy jerijery fotsiny asa ianao izy. Manan-javatra izy, homena, ho atolotra, araky ny fatra sy ny etaeta ao anatintsika. Ka noho izany, ianao no erany androany, atraiza le fetra tianao ahitana an'Andriamanitra. Fa melohany nahatongavantsika teto amin'ity toerany ity, dia fa teto izy. Eto izy, ary manaraka anao mandrakariva izy. Amen. Ndaotsika mbola tena hoe ametraka eo am-piaratanan'Andriamanitra ty tombontsoa-pasoavana androany ity izay mbola ahafahantsika manatrika sy miombona amin'ny fanasany ny latabatra mivelatra. Tsarovy ry havako fa betsaka ny mangetaheta, tsy vitsy ny maniry mba hoe te hiompiainana amin' Jesosy. Fa mbola misy ny mamatotra azy, mbola misy ny tsy hainy vahana, mbola mila mpamahy izy. Fa ianao androany, matotonga eto zasy ianao, misy fatrana etaeta nanosika asy ianao hoe ho amin'ny fanatriany androany. Hitady ilay mihoatra, hikatsaka ilay tsara lavitra, ary higioka ilay mamy efa voahomana. Hatrizay. Ka ho iaho aminao hoe, raha mbola velonainako, dia mbola misy antenay. Velonaina ianao androany, ny omaly efa lasa,
fa tian'io ity ndao ararotontsika anambarantsika amin' Jesosy hoe tompo ao isan'andro amila anao, tompo ao isan'oro ano itadiavako anao Jesosy a isa minitra isa-tsegondra enao no ilaiko taotsika anandratra an'izany anambary eo anatrehany fa tsy misy afa-tsy Jesosy rehetra no antokana ilaiko sy ilainao isan'andro tompo milana isan'ora tompo milana isa minitra isa-tsegondra tompo milana isan'andro tompo milana isan'ora tompo milana isa minitra isa-tsegondra tompo milana ny foko fonisaiko ny fanaiko maniry mafiana zanatankaloko neo anilana zamity Jesosy eo akaikinao ihany tompo no mahatsara itoetra tsy ananaya dao ambarantsika amin'ny fofeno fitiavana sy fitadiavana aminy fa hoe isan'andro nandro atompo milana isan'ora zany Jesosy isa-tsegondra tompo milana isan'andro atompo milana Jesosy mitady anao zahay raha mbola velonainako Jesosy ny foko ny saiko ny fanaiko maniry mafiana isiaratakaloko eo anilana eo noandrakinao ihany tompo eo mahatsara toetra tsy ananaya raha itsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta misaotra ny amin'ny fahasalamana misaotra ny amin'ireo programa tsara lavitra efa homanina ho an'ny tsirairay mandritry ty volana novambra ity eny fa indrindra Jesosy ny fitehirizanao ny fiainam-panahiny tsirairay ka dia anandratanay fisaorana eto anatrihanao amin'ity maraina ity makasitraka anao ihany koa izay ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fa aina ho an'izay mahazo azy ny teninao ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ataovy mahazo aina izay mandray ny teny androany ary misitraka fahasalamana araka ny voalazanao Jesosy hoe ny teniko dia fanahy fiainana iriko izay rehetra mandray fiainana avy amin'ny teny ianao koa no nilaza fa raha fantatrareo ny marina hoy ianao dia ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo Jesosy ampio ny tsirairay avy androany isitraka ilay fahamarinana tsy tadiavina fa raisina ampinoana ao anatin'ny teninao ka dia anafaka tanteraka tokoa ianao misandrata tompo misandrata fa ho anao ny dera ho anao ny aja ho anao ny voninahitra mandraik'izay ny anaran-tsara bidin'i Jesosy Kristy ilay velona masina manan-kerevany Nazareta amen alleluia dia ahafantanana mafy an'Andriamanitra ianao dia mahazo toerana vetivety eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra
Alleloia. Mety aminao ve raha ohatra ka mba hianatra kely tsika androany? Ohatrany tsy mety le mianatra zany androany. Sa tsy mandeha tsara ve le micro? Ozy ateo hoe mety aminao ve raha mba aka fotoana fohy fotsiny tsika hianatra zavatra anankiray androany? Tena mety? Satria mety ianao a, dia izao ary. Ndao raha mba misy volontaire mety anankiray hoe volontaire mety anankiray a, mba hanazava fohy aminay fotsiny izany dikan'ny teny hoe recette. Ozy ny mpanompon'Andriamanitra teo rehefa nanokatra salamo hoe rehefa ho any amin'ny restaurant ianao dia mijery menu dia miandry dia dodina le anohanana dia aiza ihany ary. Fa mialohan'ny hatongavan'le zavatra nykômandinao dia tsy maintsy nisy inona tao? Nisy fanomanana tao a, dia nisy recette'le zavatra tianao andrandrainao mba hohanina. Dia nanontany antsika teo hoe mety ve raha mba hianatra kely tsika andao? Dia zozitsika hoe mety. Dia zany ndao ary mba meo volontaire mety iray mba hanazava kely fotsiny hoe inona izany atao hoe recette zany. Tsika samy tsika reto, tsisy hafa eto. Voninahitra ho an'i Jesosy a. Nataon'i Jesosy hoe tanazava le recette fa za tompoko pâtissier dia faly be a. Dia recette zany raha ohatra hoe hanao gâteau dia mila atody a, dia farine, dia sucre, dia raha ohatra hoe tianao asiana parfum ny génoise dia mila parfum. Dia avy eo a, raha tianao asiana crème ny cake a, raha ohatra hoe gâteau zany izao no ataontsika dia mila crème. Dia crème liquide no ampiasaina, crème inona moa izany anarany, chantilly, dia kapohana dia karakaraina amin'izay ilay izy avy eo. Les recettes zany a, le atody a, la farine, sucre, dia kapohana dia karakaraina dia atao ny décoration avy eo. Ie, dia afaka aroso hohanina rehefa vita. Ie, izay le recette. Alleloia, miteha-tanana mafy tsika ho an'Andriamanitra. Zay le recette. Hanao gâteau tsika teo. Ambara amin'ny fomba ofisialy fa afaka manao gâteau ny olona izay manatrika eto androany. Nianatra tsika? Nandray recette tsika? Alleloia. Tahaka an'izany koa. Fiainantsika ety ambonin'ny tany a, dia nametrahan'Andriamanitra recette tsika. Misy recette nomen'Andriamanitra ao anatin'ilay fotoana hitoerantsika, andalovantsika eto amin'ity tany ity, mba hahatonga n'ilay fiainako, ny fiainam-panahintsika hivoaka eo amin'ilay tanjona tahaka n'ilay gâteau teo zao. Raha tianao asiana parfum ozy ozy, raha tiana asiana parfum dia asiana parfum ilay izy. Raha tianao asiana crème dia mampiasa chantilly. Misy fangaron zavatra tsy maintsy ilaitsika rehefa teo tonga amina tanjona anankiray tsika. Ary dia tsy lavitra an'izany ny fiainam-panahintsika hoy aho teo, satria Andriamanitra dia tena hoe maniry atsika mba hivoaka sy hiseho ho araka n'ilay tao am-pony izay namoronany atsika, dia nametraka recette ho atsika izy. Fantatrao ve le recette? Iza mahafantatra an'ilay recette napetraka Andriamanitra? Wow! Misy te halala ve le recette? Tena misy? Iza no te halala le recette?
dia ahafantarana man'Andriamanitra raha hoe ianao. Halleloja. Satria ianao te hafantatra le recette arozy aho hoe hianatra tsika androany dia omen'Andriamanitra anao le recette. Ny recette n'Andriamanitra ho antsika dia ny Baiboly. Tia ny recette napetrak'Andriamanitra ho antsika ary tena tombony lehibe ho antsika malagasy no manana an'le recette ety an-tanana, tsy mitady traducteur. Tsy haiko hoe asa. Ary amin'izao fotoana moa efa betsaka ny fomba ahafahana mahazo recette. Na hijery recette de cuisine ianao, misy mivarotra ery, misy tombona amin'ny tambajotra tserasera. Dia tahaka an'izany koa ny recette n'Andriamanitra amin'izao fa be maro ny karazany. Fa hafa sy tombony ho antsika malagasy no manana an'ireo recette amin'ny tenintsika. Betsaka ny olona, betsaka ny firenena mangetaety izy mba te hoe hihinana an'izany sambos au fromage zany. Alléluia. Fa tsy hitan'le recette, tsy fantany hoe ahoana ny fanaovana azy. Dia atsoy izy vaty amintsika fa hoainy izay. Amen. Dia tahaka an'izany koa ny olona manana baiboly ihany izy eny an-tanany fa tsy amin'ny dika teny hainy mamaky azy, dia ho sahirana izy ny hamoaka na hitady izay tokony hohaniny ao anatin'ilay livre de recette. Fa zasenao nosoratana tamin'ny teny malagasy le recette. Ndao mba ho raisitsika, ho jerentsika fa ny rehetra dia ato ho an'ny rehetra. Ny rehetra dia ato ho an'ny rehetra. Tsy haiko ao ivelan'le rehetra ve le tediavinao sa ao anatin'le rehetra? Ao anatiny sa ao ivelany? Ary ianao ve isan'le rehetra sa any ivelany? Ao anatin'le rehetra ve ianao sa ao ivelany? Ao anatiny. Alleluia. Ka noho izany raiso ka vakeo fa ity ny recette napetrak'Andriamanitra ho antsika. Amen. Ary dia tena hoe ka na inona mety karazan-javatra miseho eo amin'ny fiainantsika dia tsarovy ity famarinana ity. Marka 13:31. Hoy Jesosy hoe lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Amen. Inona no ilayntsika eo amin'ny fiainana? Ho iady hoe misy ny rehetra ho an'ny rehetra ato anatin'ny Baiboly. Miatrika fiainana isika ary mandroso mampiatra ireo karazana tondro zotra ambara amin'ny Baiboly satria manana antom-pisiana. Amen. Ety an-tany ary anao tatitra koa rehefa miala ety. Ary ity ny zavatra anankiray anairako antsika amin'ity maraina ity. Tsy haiko hoe efa nahita ve ianao orinasa anankiray na firenena anankiray ka maniraka ny olony andeha hanao mission ka tsy hanome azy izay rehetra tokony ilainy ahafahany mahatanteraka ny hiraka izay anirahana azy. Izany no antony tokony anokanantsika fotoana. Tsy haiko fa ho an'ny miasa, mianatra, eny eo amin'ny fitsinjaram-potoana amin'ny ankapobeny dia adiny 8 eo no manao ny asa aman-drarany ny olona, ny fianarany, zavatra ataony. Mametraka mihitsy izy. Ny fotoana ihany koa avy eo hoe eto indray dia fotoana iarahako amin'ny ankonako. Ity fotoana ity indray tsy misy mahazo mikitika mihitsy fa fotoana iaonako amin'ilay Andriamanitra. Nefa amin'izao fotoana izao ao anatin'ity vanim-potoana mihazakazaka ny andro farany ty toa
efa 11e mois de l'année jubilé sady ane tsika ty e. Nefa ohatra vao omaly zay hoe taom-baovao. Aiza, taiza, nanao ahoana zay 10 volana lasa zay. Fa vaovao mahafaly anao, raha mbola velona koa ianao, mbola misy azo antenainany aminao. Amen. Inona raha ny resety ilayntsika mba atafa toetra atsika eo amin'ilay etaeta hiatsara mandrakariva. Tsotra le resety. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Iza le resety? Amen. Aniotsika dia hiaraka ao anatin'ity lohahevitra iray ity izay napetraka amin'ny fanamasina manao hoe fanotronana manitsy toetra manoloana ny latabatra. Fanotronana manitsy toetra manoloana ny latabatra. Amen. Ndao jerentsika izay voasoratra ao amin'ny filazantsara amin'ny Marka toko 4:10. Marka toko 4:10 horaisitsika manomboka amin'ny 9:12 dia ho atsahatritsika rehefa mahatratra ny 9:13. Marka toko 4:10 9:12 ka hatramin'ny 1:13. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny voalohan'ny andro fihinanana ary tamin'ny voalohany andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira izay famonoana ny Pasika dia hoy ny mpianany taminy, aiza ny tianao alehanay anamboaranay mba hinananao ny Pasika? Dia naniraka lahy tamin'ny mpianany izy ka nanao taminy hoe mankanesa any an-tanàna ary isy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo dia manara azy ary lazao amin'ny tompon'ny trano izay hidirany hoe izao no lazain'ny mpampianatra. Aiza ny efitrano iarahako mihinana ny Pasika amin'ny mpianatra? Ary izy anoranareo efitrano malalaka ambony rihana izay voaisy fipetrahana sady voavoatra tsara, any no amboary ho antsika. Ary ny mpianatra nandeha dia tonga tany an-tanàna ka nahita arak'izay nolazaina taminy dia namboatra ny Pasika izy. Ary no niariva ny andro dia tonga izy sy ny 12 lahy. Ary raha mipetraka ninana izy dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa fa nany ankiray aminareo dia izay iray miara-mihinana amiko no hamadika. Dia nalahelo izy ka samy nanontany azy tsirairay hoe izao va zany? Ary izy nanao taminy hoe izay anankiray amin'ny 12 lahy miara manatsoboka amiko ao anatin'ny lovia no izy. Fa ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka ny nanoratana azy, nefa lozan'izay ho azoana ny zanak'olona atolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. Ary raha mbola ninana izy, Jesosy nandray mofo ka noho ny efa nisaotra dia novakiny ka natolony azy ka nataony hoe raiso ity ny tenako. Dia nandray kapoaka koa izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka dia nosotroin'izy rehetra izany. Ary hoy izy taminy, ity no rako amin'ny fanekena izay alatsaka amonjy ny maro. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-piavy ny andro
isotroko izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nira fiderana izy dia lasa nakany tendrombohitra oliva. Ary hoy Jesosy taminy, ho tafitohina avokoa ianareo rehetra, fa voasoratra hoe amely ny mpiandry aho dia hiaka ny ondry. Fa rehefa mitsangana dia hialohanareo ho any Galile. Fa hoy Petera taminy, na dia ho tafitohana avokoa aza ny olona rehetra, za tsy mba ho tafitohina. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio dia amin'ity alina ity raha tsy mbola misy akoho maneno fanondroa dia andahay intely ianao. Fa vao maika ny teny mafy dia mafy izy hoe, na dia hiara maty aminao aza, tsy mba handao anao tokoa. Ary toy izany koa no nolazain'izy rehetra. Ray Masino, manamasinay fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fanontronana manitsy toetra manoloana ny latabatra. Fahamarinana efatra ndao ho jerentsika ao anatin'ity teny anjarantsika eto ity. Ary tena hoe iriny ny fokilalina mba hisy vokatra eo amin'ny fiainantsika, ny fahalalana azo avy amin'reto fahamarinana izay hodiniantsika eto anio. Fahamarinana voalohany dia ny hoe nankatoa tampinoana ny tenin'i Jesosy ny mpianatra. Nankatoa tamin'ny finoana ny tenin'i Jesosy ny mpianatra. Raha nanaraka tsara ny tenin'Andriamanitra teo tsika dia mazava be izany fahamarinana izany. Manomboka teo amin'ny 12 ka hatreo amin'ny 19. Izay manambara ny amin'ny toerana anomanana ny Pasika. Ary ny Pasika moa dia fotoana lehibe anankiray fankalazana isan-taona ny fahatsiarovana ny nandalovan'ny Tompo tamin'ny fandringanana ny zanaka lahy matoan'ny Egiptianina, fa kosa ny arovany ny lahy matoan'ny Israely. Ary isan-taona dia nasain'i Jehovah ny tandremana io andro Pasika io. Ary na dia Jesosy aza mazava loatra nankatoa izany izy. Fa eto ny amin'ny hoe nankatoa tamin'ny finoana ny tenin'i Jesosy ny mpianatra dia izao, mandehana makao an-tanàna ianareo ho Jesosy, fa hisy lehilahy mitondra siny hifanena aminareo. Ity lehilahy mitondra siny ity, mitondra siny feno rano ity efa famitoana tamin'i Jesosy tany ambadimbadika tany ve sa efa nisy SMS nalefa ny tany raha nisy telefona? Fa zao fanontaniana azo napetraka izany raha namaky an'ilay 2 le vaky teny teo tsika. Fa zao ny tao anatin'izy rahalahy le nirahana dia tsy mba nalala izy hoe efa fampiresaka na nisy SMS na nisy zavatra ny fanaovan'i Jesosy le olona, fa tonga dia nankatoa tamin'ny finoana fotsiny izy mirahalahy hoe teninao zany Jesosy, lasa zao. Retsika ny zavatra vokany. Nifanena izy sa tsy nifanena? Nifanena izy. Zany hoe eo amin'ny fiainantsika ny toetra tsara ilay tahaka tao anatin'izay fahamarinana voalohany izay dia zao hoe misy zavatra sasany ambarany tenin'Andriamanitra hoe zao, ary fantatra sy azo antoka fa tena avy amin'i Jesosy ny maniraka anao ny amin'izany. Tena marina io, ankatoava fotsiny. Amen. Hitantsika anie izany tamin'ny Abrahama. I Abrahama anie tany am-boalohany dia Abrahama ny anarany, tsy mbola nisy an'le hoe Abraham, fa Abrahama ny anarany. Fa rehefa tonga teo amin'le teboka ny tenenan'Andriamanitra izy hoe jereo hoe ohatrantsika zao zany mandre teny ianao teo i Abrahama, teo i Abrahama.
dia nandren'le teny izy miala amin'ny tany rainao, miala amin'ny tany ny avanao, fa mandehana any amin'ny tany zay ho atoroko anao, tsisy fisalasalana. Fa sasy anao ve amin'izao vanim-potoana izao no mandre an'izany? Tena Jesosy ve za? Miala tonga dia zay aloha, aloha ifadianina fa tena zay tokoa ve? Fa i Abrahama tsy nasino hoe nahoana, mandraka androany isany misitraka ny finoan'i Abrahama zasy ianao. Alleloia. Ary dia tena hoe tao anatin'izany teny zany ao amin'ny Genesisy 2:12-1 misy an'le teny. Tony eo vakiko aminao mihitsy hoe ozy le teny manao hoe mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano rainao akany amin'ny tany zay asehoko anao, dia atonga anao ho firenena lehibe. Miala ao amin'le anjara lova nefa ho firenena lehibe ny objectif an'Andriamanitra tsy. Lovan'ny Abrahama atsy amin'ny ray aman-dreniny raha tazaniny dia betsaka nefa asaina ialana. Fa nolay teny hoe dia atonga anao ho firenena lehibe, sady hitanao sy lehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Kay zany za teo zay Abrahama tsy vita notahiana fotsiny fa mbola hitany hafa koa. Zany ny tantaram-piainanao manomboka eto. Mety ozy izy ianao hoe fa raika efa 10 volana ny lasany pasteur. 10 volana. Fa ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra ny sekontra farany. Raha mbola velona koa dia mbola misy antenaina foana ny aminao. Tety Abrahama nasaina niala fa tsy nasino hoe nahoana mitahoara ozy izy, satria ianao Jehovah ray no miteny mankatoa ampinoana. Ary ny teny zay nalefany no nanotrina ny Abrahama dia nanitsy ny toetra tao anatiny manoloana ireo karazan-javatra tsara lavitra zay afaka no isitrahany mihoatra noho izy tao an-tranony rainy. Zany ny tombontsoantsika rehefa miaina ny teny, mandray ny teny, mampiatra ny teny ka manitsy toetra mifanaraka amin'ny teny dia tsy maintsy misitraka amin'ny vokatry ny teny. Amen. Fa tsy tonga ho be fahalalana ny teny, fa ilay teny tonga fiainana dia iny fiainana iny no hitan'Andriamanitra dia mampitsangana an'Andriamanitra anotrina anao isam-potoana. Alleluia. Dia izao no voalaza dia miainga izy na dia tsy fantany aza zay alehany. Alleluia. Tsisy hoe pourquoi, comment et quoi. Fa je vais en soi. Tsara ny Jesosy. Izy no efa mihevitra fonom-bola tsy teto akory ny zasenao dia efa fantany hoe eto ny teboka ahitany anao androany, eto ny fotoana iaonany aminao androany. Ary tia ilay teboka ahafantaranao fa ny fanotronana manitsy toetra manoloana ny latabatra dia ahafahanao misitraka ny fahatsarana tsara lavitra ao amin'Andriamanitra. Amen. Tsika moa eto dia ao anatin'ny sekolin'ny toetra mandrakariva, ary zay mihitsy le andrandrain'Andriamanitra amiko sy aminao rehefa nahary atsika izy dia mba tia no hitantaratra dia ny ety atany ilay toetra n'Andriamanitra mba ahafahany rehetra ho isany ilay hovonjena no ny amiko sy ny aminao. Amen. Satria ianao mahalala, ianao mahafantatra dia ianao tsy hiazona fa ianao izara. Amen. Tenenao akaikinao hoe izara ianao hoe androany ianao no mipetraka eo hoe farapitso ianao hitsangana etsy. Amen. Dia ahafantaranao an'Andriamanitra ianao raha tena marina aminao zany. Halleluja. Ahitantsika taratra ny famarinany ity ihany koa teo amin'ny tantaran'ny Simona Petera. Inao fa hainao zay. Simona Petera nisy fotoana izy ndray andro nandeha nanjono izy, nandeha nanarato.
de nikokotra de nikokotra de niasa nandritry ny alina veillé plus veillé tsisy io na ray aza filazantsara ny Luka toko 5 eo misy an'izay raha tianao vakila le tantara fa no maraina ny andro tonga teo Jesosy fanotronana rehefa tonga Jesosy de inona nataony ianao nandefa ny teniny izy zara teny izy ho an'ny olona rehetra izay nanaraka azy teo isany mba teo konga Simona Petera mba niaino ny teny vita amin'izay le toriteny izy Jesosy mantsy azy Petera ndana amin'izay makany amandrosoany amin'ny lalina dia arotsainy amin'ny lalina ny arata he asako anety Jesosy firy-taona nefa teto nga amin'ny etoandro mifanaratoana fa amin'ny alina efa teo zay fa tsy io efa nisasana ny arato tsisy fa n'olona fanotrona manitsy toetra diova ny attitude any Petera fa Simona namalaka na hoe tompoko nandritry ny alina no efa kelezana iaina efa tsy nahazo na inona na inona fanotronana manitsy toetra kanefa noho ny teninao dia alatsaka ihany ny arato vokany Luka 5:5 ary rehefa nataony zany dia nahazo azan-drano be da be izy ka efa nisy tritra ny aratony tsy haiko hoe inona lay mbola ilainao fanotronana fa eto ny fanotronany androany afaka nitsy zay rehetra simba tany aloha mba ho ao amin'ilay fahamarinana ahafahanao misitraka sy miombona amin'ny latabatra amen ary rehefa hitan'ny Simona Petera zay zavatra nitranga hoe hoay tsy niandry alina ty zavatra ty fa to maraina be mingaingaina dia tonga dia ampitaonina dia ozy Simona Petera nekohaka teo tongony Jesosy izy karana hoe tompoko miala amiko fa olo meloka fanotronana manitsy toetra ho amin'ny fibebahana ry havako amin'izao vanim-potoana iainantsika izao betsaka ny toetra efa nialan'ny olona nefa toa ohatra ny mbola sary tedavy no alaina manomanina ny tongolon'ny Egypta angamba fa androany matoy ianao tonga eto dia azoko antoka fa nietaeta ao anatinao dia mitady mihoatra lavitra no ilay fahatsarany efa hitanao maly amen ary dia iriko tsy hisy any naisotra zany etaetanao zany mandra-piaviny Jesosy eny amin'ny lavony lanitra nitoyany rehefa nampiantsona ny sambokely ny teny tanety Simona Petera dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka any Jesosy ry havako ny fanotronana manova toetra dia mitondra antsika ho amin'ny fanarahana an' Jesosy marina tokoa alao hery ary ninona mety karazana tianao hovaina androany fotoana mety ny anio fotoana mety zao fa izy no miantoka ary izy no momba ary raha izy koa no miasa dia tsy misy ansakana alleloia hitantsika amin'izany fa tsy mamono antoka ny fankatoavana ny tenin'i Jesosy rentsika teo amin'ilay marika 4:10 2:12 ka hatramin'ny 4:12 anjarantsika teo le izy fa tanteraka izay nolazainy tanteraka ary dia nikarakaraina amin'ny Pasika dia niaraka nina amin'ny Pasika tamin'ny mpianany Jesosy isika koa rehefa mankatoy izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia hitantsika eny an-dalam-pandrosoana eny hoe marina tokoa izay nolazainy fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena tsara ihany anefa ny manamarika fa indraindray hoy fankatoavana ny teny tsy moramora tahaka ny azo roa lahy teto ty ny azo roa lahy teto ty re tonga dia nidana makany tanàna dia misy olona dia tonga dia nitranga
io tokoa fa nisy profesia hoe zany sa ino fa nitranga le izy nataon'izy ro lahy tsy nitady zavatra fa nankatò fotsiny hoe mandeha any tanàna dia tonga ao an-tanàna dia tsy maintsy misy olona mitondra sy ny feno rano dia manaraka an'iny dia izay fotsiny nataony ino zany le rangahy dia narahany dia rehefa nanaraka izy dia nahita an'le efitrano ambony io tokoa ary eo fiainantsika dia misy zavatra tahaka an'izany fa hozy aho indraindray tsy mora le izy tsy mora satria mety isy tafio-jivotra mitsoka toy izay nahazo mpianatra tsy voazasy ianao zao ne misedra tafio-drivotra fa mpianatra efa nisedra an'izany koa sedra an'izany izy rehefa nitany ranomasiny Genesareta ho an'ny Gadarena iraka Jesosy nefa nandehanana amin'io a Jesosy no tena daotsika ho any ampita maika moa fa le eritreritsika hoe rirangany tonga de destination fa tena Jesosy mihitsy no nyteny hoe ndaotsika ho eny ampita fa tranga ny tafio-drivotra maninona ampahafantarana ny mpianatra ampatsiarovana atsika ihany koa amin'izao vanim-potoana izao hoe rehefa eo ny fanotronany dia manova toetra io ary rehefa manova toetra io araka ny sitrapon'Andriamanitra dia misitraka ny fahatsarana ao amin'Andriamanitra sika ary tena mampitsangana an'Andriamanitra mihitsy fa teto rehefa raikitra ny tafio-drivotra dia nikika amin'ny mpianatra mpampianatra tianao ve ny hafaty anahy taitry Jesosy dia tonga teniteny mangina mitsahara eo vo hoe way tony rivotra manaiky anito izy ary te niova ny attitude mpianatra rehetra tao anatin'ny sambo avy eo ny ankoka sy nitsaoka azy filazantsara marika toko fahefatra 5:30-30 misy an'izany ka zao aza matahotra fa raha mifankatoavana ny tenin'i Jesosy ny mampisy tafiotra eny an-dalana manotrona anao izy amen manotrona anao izy izany mahatonga antsika tena hoe miombona na dia ny anatin'ny hira fiderana ary hilaza sy anambara anatiny ny fotsika lalina manao hoe farany lalanao no lalako zay sitraka no sitrako ny herinao no heriko tsy zay tiako fa zay tianao ny fievitro tsy mba fievitrao ankatony sitraponao koa inona no atahorako raha ianao no ato anatiko koa inona no mampanahy fa miniery ny fanahy androso aho tsy aia famarinana faharoa tsy misy miafina izay tsy aseho teo vakitsika ny andininy fa 20 tamin'le teny teo hoe ozy ozy ny voalazany soratra masina ary Jesosy nanao taminy hoe izay anankiray amin'ny 12 lahy miara manatsoboka amiko ao anatin'ny lovia no izy tsy nafenin'i Jesosy nitetika azy ny Jodasy izay hamatika azy tsy niresaka akory ny Jodasy sy Jesosy fa tonga dia nahariariny Jesosy teo anatrehan'ny Jodasy ray aminareo 12 lahy eo Jodasy amin'io fa saingy tsy nandairan'le fanotronana dia tsy nanetsika n'le fanovatoetra tao anatiny fa mbola voamainy ziriziry any mbody mba nanontany koa satria rehefa atoizantsika amin'ny famakiana ny teny taitra daholo izy rehetra dia nanontany moramora Jesosy zavy zany zavy zany tsy tazo koa mba nanontany zavy zany rehefa avy nanontany ozy Jesosy amin'izay ny andininy fa 1:20 fa ny zanak'olona dia mandeha
tokoa araka ny nanoratana azy nefa lozan'izay olona azona ny zanak'olona atolotra tsara ho an'izany olona zany raha tsy ary akory ry avako. Tanjon'Andriamanitra sy ny planiny dia hamonjy ny olona rehetra. Amen. Fa teto Jodasy na dia efa nambaran' Jesosy mivantana taminy aza ny fahotany tsy nitondra azy ho eo amin'ny fanitsiana toetra mba hibebaka izany. Fa vao maika nampiziriziry azy ho amin'ilay programa sy ny planiny noho ny fifikirany mafy ny amin'ny filan'ny tany ka nanakalozany an' Jesosy tamin'ilay sekelikely 30. Fa zaho inona ny anton'izany? Nahoana ny olona lazain'i Jesosy miariary teo anatrehany ny mpianatra 12 lahy indrindra fa teo anatrehany Jodasy hoe ny ray aminareo ary zay manatsoboka miaraka amiko ao anatin'ny lovia zay le izy zay. Ramba zasenao ane mitratra an'izay any hoe io mihitsy fitsiny Jesosy direct eo le toetra tsy haiko mipara rehetra angamba tsy hita raha iza nisy triany tonga de mekoaka aigna Jesosy amboary fa Jodasy 30 sekely tiako aiza koa nisy ohatr' izany. Fantany ny ao am-pony Jodasy tsy misy miafina zay tsy aseho. Jodasy nefa avy nyresaka tamin'ny fariseo sy ny mpanoran-tanàna tamin'io fotoana nandehanany niaraka hihinana amin'ny Pasika amin' Jesosy io fa zaho natakalony an'ilay 30 sekely lay fiainana mandrakizay zay efa voahomana ho azy ihany koa satria tena nitsiny Jesosy mihitsy le teny tsy tsara ho an'izany olona zany akory no ary tena efa nitaomina sy ny roitina mafy amin'ny tady mazaka mihitsy Jodasy mibeba fa tsy nakasika azy zay rehetra nambaran' Jesosy fa ohatry ny vome fafinaretana hoe izy za zany miara-manatsoboka amin' Jesosy ato nareo ry zalahy tsy hisy mahazo fa za rery satria mpianatra nangovotra natahotra ny 12 ambiny izy zany zavy za mahalala nanitsy aingana ny toetra tao anatiny no le fanotrona ny teny zay latsaka ny ray amin'izay eto anatin'ity fivoriana ity no anatanteraka an'izany dia nanamboatra ny tao anatiny dia tsy sahakory nanatsoboka ny mofo niaraka tamin' Jesosy fa Jodasy zay nanamafy ny fony dia nanatanteraka an'izany izy. Ahoana zao no ambolana 7:17 zay manafina ny fahotany tsy ambininy fa zay mitsotra ka mahavoy azy no azo famindrapo. Raha mba nanaiky ane Jodasy zay dia ozanao hoe tsy tanteraka ve famonjena tenenin' Jesosy amin'ny 9:20 teo ny zanak'olona dia tsy maintsy andeha arak'izay nanoratana azy. Tsy maintsy fa na dia ianao rery arany teo dia tsy maintsy tonga izy ho faty teo ambony hazo fijaliana ho famonjena anao. Fa Jodasy tsy nisy antony taminy zany teny nambaran' Jesosy zany tsy nisy fetraikany teo amin'ny fiainany na dia hoe niara nandeha tamin' Jesosy teny ary izy nandritry ny 3 taona fa teny to tonga ihany hoe mba fotoana koa androany dia tonga ary indray hony dia ao fa ndao mba hampiarina tsy eto amin'ny supérieur zay olona zay fa ny olona eto olona mankatoa manova toetra mba zatritratry ny fanotronana. Amen. Matetika eo ny olana maro zay olona narina matetika dia miha mahafiatoka dia ho toritory tampoka ka tsy hisy fahasitrana no zony oabolana 7:20 andininy voalohany ary tsy misy olona nampianarina matetika zany mihoatra ny reto mpianatry ny tompo reto angambany fa nandritry ny 3 taona maraina atoandro hariva marainalina teo foana
fampianarana, toriteny, manaraka, fa Jodasy tsy nandairana, tsy nidirana. Raha tokony bebaka tamin'izany izy dia tsy tonga teo amin'ilay dingan'ny fanitsiana toetra na dia teo aza ny fanotronana. Ary dia misy amin'izao vanim-potoana izao mamikitra eto amin'ity toetra izay tao anatin'ny Jodasy ity dia manao hoe Jodasy anefa voalahatra fa hamadika an'i Jesosy. Dia hoy Jesosy ny amin'izany le 9:20 teo. Tsara ho an'izany olona izany Jesosy raha tsy ary akory. Teny Jesosy teo anatrehan'ny Jodasy zany. Fa ry havako, atsika mieritreritra fa rehefa aseho an'Andriamanitra miariary amintsika amin'ny fahotantsika, aza mitapikitra ho toritori tampoka eo sika. Raha sanatria misy zany, rehefa izany dia aleo bebaka malaky. Amen. Ny hafaranan'i Jodasy, inona no nataony? Noho izay fahita ny varotra lehilahy marina ihany izy, dia lasa izy niazakazaka indray miverina ka le fariseo sy mpanora-dalàna. Ino ny 3 sekelinareo? Fa inona ny toyany? Tsy tena mibebaka marina izy, fa vao niodina teo izy dia nanantona ny tenany. Ry havako. Tsy nitondra nakaiza le izy, tsy nampibebaka ny Jodasy le famerenana an'ilay vola, fa tonga nanaty teny Jodasy dia maty. Mazava loatra fa sady namadika an'i Jesosy izy no namono teny, tsisy famonjena ho azy zany. Fa raha mba tao aorianan'ilay nanipy vola moa izy mba tena netoraka, dia mety mbola nahazo famondrapo ihany. Ka na inona fahotantsika ka asehoan'ny tompo miariary, tsotra ny tanjony dia nibebahantsika amin'izany. Ka nitsiana toetra mandron'ireo tsara lavitra mivelatra eo amin'ny latabatra izay iraisany amiko sy aminao amin'ity anio ity. Ary dia tena izany tokoa ne, rehefa miaina ilay fahatsaran'Andriamanitra isan'andro tsika, eo amin'ny andavanandrom-piainantsika, na amin'ny asa mandrarahatao na ao amin'ny tokantrano, dia tsapanao sy renao mihitsy raha vao misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia mavesabesatra izay ilay ao anatinao. Dia lasa ianao tonga dia mitady a Jesosy, fa misy inona fa nahoana, satria raha avy tampoka amin'iny fotoana iny moa Jesosy dia ho aiza very le firy taona namonjena sekoly tao anatin'ilay segondra vitsy, izay no mahatonga antsika isam-potoana, raha mbola misy koa ny fotoana, dia tehirizina satria sarobidy ny fiainam-panahintsika. Amen. Tsy haiko hoe fanorinao tokoa ve izany hoe andova lanitra dia ny etỳ an-tany? Ary mba tena hoe tsy hoenao rery fa ireo izay mino azy koa mba hiaraka aminao hatrany hatrany zareo. Indray jereo anie ny fiainantsika raha izany no iainany eo anilan'ny tompo, ilay tompo ray fanahy ray, iraisana daholo ny zavatra rehetra, iray ny fo, iray ny loha. Tena mba faniriko izany Jesosy io. Maninona mora mba atomboka an'io? Amen. Mety aminao ve raha ho atombotsika an'io zany? Raha io mba faniriko, raha toka sitrakao ny andova lanitra, teny ety an-tany kane fa tsy izaho irery, fireo izay mino anao hiaraka amiko hatrany hatrany. Endre
ny fiainanay aninandray ny tompo iray fanahira ira sanavoko reo asaso iray ny fo iray ny lo tenenao amin'ny fo resy lahatra rayo naona moe ratomboka any amen. Fahamarinana fahatelo ho raisitsika ao anatin'ilay tenin'Andriamanitra teo dia ny hoe tsy ampy enti manaraka an' Jesosy ny herin'ny tena fotsiny ihany. Amen. Ahoana tsara izy teo, tsy ampy enti manaraka an' Jesosy ny herin'ny tena fotsiny ihany. Halleluja. Ndao hojerentsika izay voasoratra ao amin'ilay bokyny filazantsara Marka teo, toko 7:20 ny andininy 7:20. Hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka ny nanoratana azy. 7:20 azafady. Ary hoy Jesosy taminy, ho tafitoana avokoa ianareo rehetra fa voasoratra hoe amely ny mpiandry aho dia hiahaka ny ondry. Dia Petera tonga dia nijoro mihitsy ny hoe no, tsisy an'izany fa zandray ninninona mitranga eto foana, tsisy mialy zany eto. Fa hozozy Jesosy indray taminy eo amin'ny 9:20 fatelo azafady. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio dia amin'ity alina ity raha tsy mbola misy akoho maneno fandroa dia andahy intelo ianao. Fa vao mainka nitsangana ny tao anatin'ny Petera hozozy hoe na dia hiara-maty aminao aza tsy mba andahanao tokoa. Ary toy izany koa no lazain'izy rehetra. Niombom-peo indray izy rehetra teo hoe tamin'ny Petera. Nefa dia efa natsotra an' Jesosy zao le teny, amin'ity alina ity ihany, tsy rapitso fa anio dia andahy intelo ianao. Mbola tsisy akoho maneno akoriny ry havako. Tsy ampoentina manaraka an' Jesosy ny herin'ny tena. Fantatsika nefa fa fotoana fota teoriana dia hitatsika ny tantara. Tsy ampy manko ny herin'ny tena fotsiny amin'izao, ary zany nahatonga an' Jesosy ny laza fa azo hery ianareo amin'ny latsaha mifanamasina aminareo. Ko raha misy olona milaza anaraka an' Jesosy saingy tsy mila mifanamasina dia ho Petera nandahan' Jesosy ihany ny fiafaran'ny fiainan'izay olona izay. Ary izany ny antony nanomezana amin'ny fanamasina, mba hoery ho antsika azotsika miaina miaraka amin'ilay fahamarinana. Ary izany ihany koa no tsy maintsy hanambarana amin'izao fotoana izao fa hiaina fahamarinana amin'ny herin'ny tena fotsiny ihany ve? Amin'ny fahalalan'ny saina fotsiny ihany ve? Malahelo amin'laza aminao fa andahan' Jesosy tahaka amin'ny Petera ihany ianao. Raha tojo ny fampanantenan'ny Satana voninahitra zavatra maro samihafa mamiratra etỳ an-tany, na dia hanao ny tsirariny aza ka nitsakitsaka ny rano Kristy izay ho raisinao eo amin'ny latabatra. Mila ny herin'ny fanamasina isasanao. Ary izany indrindra ny mahatonga antsika hibebaka isanandro ka hangataka amin' Jesosy isanandro manao hoe fenoy ny fananao aho, fenoy ny fananao aho. Ary dia tena tokony ho tonga tahaka ny rivotra iainantsika mihitsy izany fiarahana amin'ny fanamasina izany eo amin'ny tontolo-piainantsika ka ahafahantsika tsy hamadika an' Jesosy ilay efa atsangantsika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Amen. Izany anie tena hoe rehefa miabandona tanteraka eo amin'i Jesosy ianao dia hozy Jesosy hoe hoay,
dia ho aizandray zany le mission ampanirako anito raha iabandona eto ito fa mijoro Jesosy sy mifanotrona mandray anao amin'ilay toerana dia miara mandeha aminao izy ka raha izy no nandresy dia miara mandresy aminy koa ianao amen. Zany ny antony tsy maintsy ilaitsika ny fanampiany fanamasina ary indrindra amin'izao vanim-potoana ny andro farany zao betsaka ny tambolombolo alefan'ny satana amadika sy amily ny teny tahaka an'izay voalaza teo aloha teo hoe misy mihitsy no mifikitra amin'ilay zay toetra tao anatin'ny Jodasy ka milaza fa hoe ratsy teo Jodasy dia tsy tanteraka ny famonjena fa nitsiny Jesosy le fampianarana fa hoe lozany zany olo zany ozy ary tsy tokony ho ary akory ary zay midika fa ilaitsika isa-potoana ampahafantariny fanamasina antsika lay toetra mila ahitsy ny fahatratraran'ny fanotronana ny teny ao anatitsika mba ahatonga atsika iroso lalindalina kokoa manakaiky ny tompo ka raha ho avy izy dia ho feno fifaliana dia hanokatra ny varavara ka hiteny aminao hoe avy mandrozory mpanompo tsara sady maso. Alleluia. Zany anie no antony anokafana ho antsika isa-potoana ny sekoly isa-maraina raha manam-potoana koa dia ndao raiso ny fanapa-kevitra fa za azoko antoka fa raha misy tanjona anankiray tianao ho azo eo amin'ny fiainana mandamina zay tokony alamina ianao manakisaka ny tokony ho akisaka mba ho tonga amin'izay tanjony izay fa misy mandrakizay andrandraitsika misy mandrakizay miandry atsika ary misy toerana efa namboarina ho asy ho anao miandry ndao anitsy toetra manoloana latabatra androany fa misy ny rehetra ho an'ny rehetra eo amin'ny latabatra androany ianao noerany atraizany fatra inona ny tianao hita fa Jesosy no efa nilaza fa izaho lay mofinaina lay mofo velona nidina avy any an-danitra zay mandray sy mihinana ny nofoko dia anana ny fiainana mandrakizay ary ny fiainana mandrakizay eo amin'i Jesosy fifaliana fiadanana tsisy ranomaso tsisy kalalao tsy haiko niara-ny ombontsika teo hoe raha io maninona re raha mba hatomboka androany ndao ho atombontsika androany zany hoe etaeta lalina fiombonana miaraka amin'ny fanamasina fa tsy ankina amin'ny fahalalana na ny fahaizana na zay mety ho eo ampelantanana fa reny rehetra reny tsy misy anaraka asy anao afa-tsy tokana ihany dia Jesosy Kristy avy any Nazareta na ninona nananao eto hifofonao eto rehefa tonga amin'ny fotoana mijanona eo daholo ireo alefasy manaraka anao any fa ho avy ny tompony niaka azy a tsy hoely izy dia fantana hoe ay any ka arika le anay tonga izy aka azy tokana ny tsy maintsy manaraka anao raha mino an' Jesosy ianao dia ho any amin'ilay mandrakizay efa nomanino anao fotoana mety androany mbola mety anio tena mety anio angetaetatsika ny fanamasina ny fanampiany ny fombany ny fiarovany ary zany mihitsy ny antom-pisiny ary zay namaika an' Jesosy nandefa ny fanahiny hoe ty amintsika rehefa niakatra izy satria tsy misy tia ny very na dia ray azy dia na dia efa nafony ainy azy izy teo ambony azy fijaliana dia mbola ozy hoe ray io aleo alefa ny fanamasina mba haninona ampatsiaro atsika ny lalana zay efa nidiavin'i Jesosy raha tonga olona tahaka azy tahaka anao izy fa raha nangirifiry Jesosy mety mangirifiry koa zasy ianao fa resin'i Jesosy zany rotodrotika ny momba azy rehetra tsisy nafantarana ny tarehiny na ny endriny fa ny fanotrona ny ray nanova endrika tsy nisy na dia penty ny ray azy tamin'ilay rotodrotika teo satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitry ny ay atao amen. Tsy haiko hoe inona ny zavatra mety hoe tsy hay atao eo amin'ny fiainanao hoeto eo aminy fa hainy atao ny zavatra rehetra amen. Ary dia tena hoe rehefa
tsara fiombonana ao fanamasiny zasenao dia ampiariary mazava amintsika ny fanamasina. Ireo toetra rehetra mila ahitsy sy tokony ahitsana mba hirosoantsika ho maivana amin'ny fotoam-pampakarana. Betsaka anie ny olona rehefa ho avy ilay fotoana dia tambesaran-javatra maro fa zasenao manatombotsoa mandre ny teny, izarana ny teny, miaina ny teny, afaka manitsy ny toetra mba hahatonga anao maivana, ka raha ho avy ny fotoana dia ho tafiakatra miaraka aminy. Aleloia, aleloia. Fahamarinana fahaefatra, ny fanasan'ny tompo dia natao meloa ny fahafatesany mba ahatsiarovana azy. Hitantsika izany rehefa mamaky ny 2:20 hatramin'ny 5:20 tsika eo amin'ilay anjara tenintsika androany. Tao aneo vakitsika ihany ny teny mba azahoantsika mitoetra ao anatin'ny fahamarinana izay hitondran'ny tompo antsika. Marika 2:20 ary raha mbola ninana izy, Jesosy nandray mofo ka noho ny efa nisaotra dia novakiny ka natolony azy ary nataony hoe raiso ity no tenako. Dia nandray kapoaka izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka dia nisotroany izy rehetra izany. Ary hoy Jesosy taminy, ity no rako amin'ny fanekena izay halatsaka amonjy ny maro. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho, mandra-piavy ny andro hisotroko izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ary dia manazava bebe kokoa an'izany Paoly apôstôly ao amin'ny boky Korintianina izay teny fantatsika loatra isaky ny fotoam-pandraisana tahaka an'izao izay voalaza ao amin'ny boky Korintianina voalohany 2:20 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Hozy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, fa izaho efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra ho anareo kosa. Fa Jesosy tompo tamin'iny alin'iny izay namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiana ary hoy izy, ity ny tenako ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana anareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Ry havako, ny fanasan'ny tompo izany izay natao teo ampamaranana amin'ny maha-olombelona azy tetỳ an-tany. Alina faran'izay no nanian'i Jesosy teto tany manko dia nitao a Getsemane, ary ny takariva farany teo amin'ny nofo dia ny fanasan'ny tompo. Ka raha jerentsika izay voalaza amin'ny Paoly teto dia hoe ataovy izao ho fahatsiarovana. Fahatsiarovana n'inona? Ny fahafatesan'ny tompo. Koa ny fanasan'ny tompo izany dia fahatsiarovana. Fa maty ny solovonantsika ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotahan'izao tontolo izao, hoy izy ny filazantsarany Jaona 2:7-20. Ary ny fanaovana azy ho fahatsiarovana dia tsy afa-kory fa fanatanterahana ihany ny baiko izay efa nomen'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 2:12-4 tamin'izay fotoana izay, izay manambara fa ny Pasika tany Egipta dia atao ho tsarovan'ireo taranaka faramandimy teo amin'ny Israely. Ahoana moa no lazain'i Jehovah tamin'izany? Dia ho jerentsika izay voalaza ny bokin'ny Exodosy teo mba hamary toerana ilay fahamarinana izay raisintsika. Exodosy 2:12-4 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zany andro zany dia ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an'i Jehovah hatramin'ny taranaka reo faramandimby
no hitandremanareo izany ho andro firavoravona ho lalàna mandrakizay mandraka androany. Mbola mivelatra ny latabatra, misy ny rehetra izay ilain'ny rehetra, mbola eo ny tenany izay nanaiky hietra ho tonga mofo eo ambony latabatra mba ho azo amerenana ilay nahalavo ny olona taloha tao anatin'ny fihinanana dia ho averina amin'ny fihinanana. Tombontsoa ry havana, tombontsoa, tena tombontsoa. Izany hoe afaka miombona iray latabatra amin'ny tompo izany. Tsisy mihoatra lavitra no fiombonana latabatra aminy. Ohatry ny ahoana ny fipitahanao ao anaty mandray invitation ana dîner royal anankiray. Karohanao daholo izao karazana dressing rehetra, inona ny dress code tokony hoentina fa ny fanotronana manitsy toetra manoloana ny latabatra. Tsy haiko, eto izy sy ny fahaiza-manao any rehetra. Fanasitranana ve ny ilainao? Misy an'izany eo amin'ny latabatra. Vahaolana maimaim-pony izany eo am-pandraisana. Fiadanana izy no efa nilaza fa ny fiadanako no avelako ho anareo. Ary dia naveriny Jesosy io rehefa mivakitsika ilay marika toko 520 tao, izao no ataovinareo ho fahatsiarovana ahy hoy Jesosy. Ka noho izany rehefa hiroso eo amin'ny latabatra isika dia tokony hamantatra hoe inona marina ny dikan'ilay mofo sy kapoaka. Manaka fotoana kely ve ianao rehefa tonga amin'ny fotoam-pandraisana tahaka izao hoe inona tokoa moa? Sa hoe tonga sabotsy fandraisana miditra mivaravarana dia tsy maintsy mandray mofo sy kapoaka? Ry havako, fanotronana manitsy toetra manoloana ny latabatra. Mbola fotoana mety izao. Miandry antsika ny tompo. Velatra ny tanam-pitiavany. Fa raha ny fitiavan'ny olona voafetra ihany. Fa ny fitiavan'i Jesosy inconditionnel. Hitany, fantany, taizany ny odonako sy ny odonanao hatr'izay. Fa tonga izy hitady sy hamonjy azy ianao satria tsy misy tiany ho very na dia ray azy. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Manova toetra manoloana ny latabatra izy androany satria tiany iseho ny zanak'Andriamanitra ary ny zavatra ary rehetra dia efa maniry fatratra an'izany. Fisehoany ny zanak'Andriamanitra izany amin'izao andro farany izao. Ry havako, mbola misy ny fotoana. Hibebao izay mbola azo bebahana. Avy-tsoro izay tokony havotsitra. Fa ho avy Jesosy. Tsy ho avy fa ho avy mbola roviana. Fa efa tena mibiakaiky ny fiaviana. Fa mbola manana tombony zasenao androany. Afaka iombona amin'ilay tena fihinana sy ilay tena fisotro, ilay teboka sy antoka amatarana asenao rehefa tonga eny amin'ny lanitra izy. Izany no antony tokony hamantarantsika ao anatin'ny fotoam-pandraisana manoloana ny latabatra hoe inona ny antony andraisako ny tena mandrany Jesosy androany. Misy zavatra tokony ho ahitsana hoe misy alahelo tokony ho fitsorana hoe tsy haiko, misy fanasitranana tiako, misy fahasalamana tiako hiverina amin'ny laoniny ve? Ny etaeta ao anatinao no hamaritra ny dikany sy ny antony n'ilay mofo sy kapoaka izay ho raisinao androany. Ka dia noho izany ry havako, rehefa hiroso amin'ny latabatra isika dia tokony hamantatra hoe inona tokony ny tena dikany. Vahoaka mba tsy ho fombafomba na fahazarana sanatria na alaim-panahy teny hoe efa mpandray za aloha izao dia efa zava-dehibe zany. Efa tena hoay dingana lehibe zany hoe mpandray mifanasany tompo zany. Mampalahelo dia tsy vitsy ireo olona no heloina noho ny fandraisana ny fanasany tompo tsy ampeferana.
raha i Paoly ihany no anontaniana dia izao voasoratra ao amin'ny andininy fasivy amin'ny roapolo amin'ilay korintianina toko faraika ambin'ny folo teo iny. Taona hijerentsika ny tenenin'ny Paoly. Ahoana ho Jesosy Paoly. Korintianina voalohany 11:29. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy. Amin'tika teny frantsay ilay hoe ny tena dia hoe le corps du Seigneur. Zany hoe rehefa iroso amin'ny latabatra tsika tokony ho tsaroantsika ilay tenan'i Jesosy Kristy izay natolony ho famonjena antsika, ny rotodrotika rava tsisy namantarana azy mba hahatonga anao ho tsara tarehy tahaka an'io androany. Raha tsy rava ny tarehan'i Jesosy tsy ohatr'izao ny tarehako sy ny tarehanao. Tsy haiko hoe tsapanao ve zany. Raha tsy nombona ny tongony tsy afaka mba nandeha nytory filazantsara zany ianao. Raha tsy mifatsihana ny tanany tsy mba afaka ny andray ny mofo sy ny kapoaka. Hoe tena nanolotra ny amin'ny manontolo Jesosy mba hamonjena azy sy hamonjena anao. Dia tonga hatramin'ny fanetretena no tonga mofo sy kapoaka mba ho azontsika sy ho sitrahana androany mba hananantsika ilay tena fiainana. Satria izay ny tanjony dia mba iombim-piainana amiko sy aminao. Fa zao tiako ianareo fanamariana kely tahaka izao. Zao no ataovy nareo fahatsiarovana ho i Jesosy. Dia zao. Za lehilahy manambady a. Rehefa manambady a dia misy peratra ny tanako. Izay manambady rehetra misy peratra ny tanany. Ary ity peratra ity dia ilay vady nampiakariko no nametraka azy teo amin'ny tanako tamin'ilay lalan'ilay teny hoe atolotra anao ity peratra ity ho fahatsiarovana fa ianao no efa nampakatra ho vadinao manomboka an'io. Dia raha sanatria alaim-panahy mbola jery vehivavy hafa ilay peratra no manameloka. Ataovy ho fahatsiarovana ho i Jesosy. Zava-dehibe ny hamantarantsika ny dikany ny latabatra. Tena tokony hanetsika an'izay ao anatintsika. Ary indray andro ara moa dia tao anatina fotoam-pandraisana tahaka an'izao tena hoe nanehoan'i Jesosy ohatra ny ahoana izany ny aretany teo am-piatrehana ny kalvaria izany. Dia tena torotoro ny fonao. Ilay Jesosy indrindra moa rehefa tonga amin'ny fotoana tahaka an'izao hoe voatendry hampandray ny fanasan'ny tompo teny mangotika ihany ao anatinao Jesosy. Aoka re Jesosy mifony aoka mba tsy ho fanameloana ho an'izay mandray ny tena mandranao. Satria dia tena voalazany ao amin'ny Lioka filazantsarany Lioka toko 7:10 ao manao hoe isy olona ilaza hoe efa ninana sy nisotro teo anatrehanao zahay. Fa izaho Jesosy anao aminy hoe miala amiko ianareo mpanao meloka. So dia misy anampanahy hihevitra fa mpandray fanasan'ny tompo ianao dia mpandova lanitra. Tsia ry havako. Araka ity teny eto ity dia misy mpandray fanasan'ny tompo misotro fanameloana. Tsy ampeverana fa zary lasa pahazarana na sanatria fombafomba fa tsy mba mahatsiaro fa noho ny fahotantsika ane no nahafatesan'i Jesosy Kristy dia mbola miaina amin'ny fahotana ihany izy. Verina eo amin'izay toetra efa nahitsy no mifanotronana. Ry havako, tsy eto izay olona izay androany. Fa isan'ireo izay tena mahatsiaro isam-potoam-pandraisana tahaka izao hoe ny tenany sy ny rany ane natolony amonjy mba hankahala fahotana ka tsy lalahota intsony satria efa navotany rany Kristy ary efa voavela eloka. Amen. Tsangahanareo amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Dia ndao tsika samy hitondra ny tenantsika eo anatrehan'izy tompo manoloana andreo
fahamarinana voalaza teo ireo. Fotoana mety zao, fotoana mety zao hanamafisana indray ilay fanekena natao fahizay. Ary dia tena fotoana tsara indrindra koa ny anio raha nandreny teny ianao ka manaiky atsafidy ny hinana lay tena fihinana sy sotro ny tena fisotro zay efa voaomana ho asy ho anao androany. Fa na dia miezaka aza ny fahavalonao hanaka anareo tsara lavitra anjaranao voaomanao amin'ny Kristy Jesosy dia raiso ho fahamarinana ty salamina ataon'ny Davida manao hoe mamelatra latabatra eo anoloha eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra dilobelon'ny lohako ianao, ny kapaokako feno dia feno, entiko fahasoavana sy famondrapo no anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ao atramin'i Jehovah andro lava. Amen. Manompe ny masoko atendrombohitra avy aiza mo ny famonjena lay mpanjaka ny voninahitra nandony vidiny oa ny ositra tao Kalvari. Tohitaka anao vaofantsiantsika io lay tongotrao zay voalefona no satroatsy nororanako natao tsinotsinona madioa tao Kalvari. Ambaranao amin'ny fo feno fankasitrahana mihitsy hoe iny ranao iny lay niareta ilay azo fijaliany dia mafitamina. Fa ianao rery Jesosy a, ianao rery ihany Jesosy a, ianao rery ihany no nafidy zany ho anay tsirairay avy. Iny ranao iny e, iny ranao iny lay niaretanao ilay azo fijaliny dia mafitaminao. Fa ianao irery ianao ihany no navity zay. Ianao Jesosy o, fa ianao irery ianao ihany no navity zay. Ary raha mbola ninana izy dia nandray mofo Jesosy, ka noho ny efa nisaotra izy dia novakiny ka natolon'ny mpianatra aroa izy. Raiso ano ity ny tenako, misaora azy. Ary nandray kapoaka koa izy, ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Misaora azy. Raha io ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay, mankasitraka, midera, manome voninahitra anao. Fa tsy mba misy nafeninao aminay ny asarobidy ny teninao, fa indrindra ny antony latabatra izay velarinao dia eo anatrehanay. Jesosy ankehitriny ndreto izay tsirairay avy izay efa tafahomby-piainana aminao, tehirizo amin'ny alalan'ny fomban'ny fananao masina, aoka tsisy ho raraka na dia iray aza Jesosy. Ary aoka tompo malalo ny fanotronanao anitsy ny toetra izay mbola tianao
ho amboarina ao anatin'ny tsirairay avy satria dia tianao ho maivana ny tsirairay avy, tianao tsisy overina de ray azy. Eny mety ho izay no eto androany fa izay kosa de mijoro ho représentant ny ankohonanay tsirairay avy, ho isany ny ovonjena ihany koa satria izay hainao atao aminay de hainao atao amin'izy ireo koa Jesosy ary raha izay no mijoro ho tonga fahazavana sy fanasina de azona iantoka fa andresy ianao satria anao rehefa naharesy ny zavatra rehetra de raha miaraka aminao zahay de manoatra noho ny mpandresy. Mankasitraka Jesosy, mankasitraka ny amin'ilay ranao sarobidy zay nalatsaka ao. Asandrato fisaoranao amin'kehitriny, misaora azy ny amin'ny fanotronany anao tamin'ity androany ity, nanomezana ireo fahamarinana 4 zay hoentinao mamakivaky ty volana novembre ity, zay volana ahitanao fahatsarana mihoatra lavitra noho zay efa nisy teo aloha satria efa tafahompiainana amin'ilay tena tsara, lay tsara ary lay mpanao tsara izasy anao. Misaotra indrindra raha eo, misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra zay efa voahomana sy ho ataonao eo amin'ny fiainako. Azoko antoka Jesosy fa rehefa enao no manatanteraka de tsy mba mamely eo antsasadalana zany ianao fa hatramin'ny farany Jesosy. Mbola volana novembre zao mbola misy ny antanay an'izany hoe taonjobily zany Jesosy, afaka misitraka ny tsirairay avy satria ianao de tsy mba olombelona ka andainy fa rehefa miteny ianao de tsy maintsy tovinao zay rehetra nolazainao ka afaka misitraka ny tsirairay avy to mbola fotoana mety na de anio azy. Eny zany nambaranay teo anatrianao, maninona tokoa moa tompo raha mba atao androany anio aneny fantatray ny ampitso ane Jesosy tsy eo ampelantananay fa ny anio no iaranay aminao. Koa zany ny fanirinay Jesosy te eo mpiainana aminao zahay raiso Jesosy fa anao zahay, anao zahay, anao tanteraka izahay. Misaotra Jesosy, mankasitraka ny amin'ny fanatrehanao, mankasitraka ny amin'ny fombanao, mankasitraka ny amin'ny fikarakaranao ny antsy fa ao anatinao lay mpanao ny zavatra rehetra, lay Andriamanitry ny ay atao efa miompiainana aminao ka zay rehetra tononao teo tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha fanasitranana no ilainao raisinao zany, vahaolana misy zany, eny fiadanana efa nomeny mamaim-pony zany, enao no erana Jesosy. Mankasitraka, misaotra, misaotra, misaotra Jesosy, tena tianay ianao, tsy misy tianay mihoatra anao, eny ny fitiavanao de maharitra mandrakizay ary zany no hitehirizanao anay tsirairay avy ary avaozinao isa-maraina zany tahaka nyity marain'androany ity Jesosy balana, mbola ahafahanay niombona taminao tamin'ity anio ity. Mankasitraka anao zahay, raisondera ny aza sy ny voninahitra fa ho anao zany mandrakizay, mandrakizay ny anara-tsarabidin'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ny te-ahafantarana mafy anao an'Andriamanitra. Alleluia. Dia mahazo toerana vetivety fanatrehan'Andriamanitra. Alleluia. Hitanareo zany fa somary naharitra vovony varavarana fa rehefa tonga tato amin'ilay fisakafoanana antsika dia tena sakafo natsiry be ary plat 4 be zao naroson'Andriamanitra tamin'ny lalan'ny mpanompony. Mino fa tena voky tsara ny fanahintsika. Ndao tsika natateraka ny fanatitra amin'ny zora sy fotoana zao. Sady manao ny filazan-draharaha ihany vita soma tsara moa zany ny séminaire pastoral tany Manjanga omaly manasa anareo hijeran'le izy replay raha ohatra ka mbola tsy nahita mahafinaritra be. Ny connexion moa zany ny analo zany tsy de tena tsara connexion de tapatapaka de aleoko rehefa le vita izy vao mijery de tsy tapaka mihitsy. De manomboka androany indray ny famonjem-panahy androany sy rapitso raha afaka mijery direct de jereo fa mahafinaritra be le fotoana any. Koatra zay programme sika moa zany de tsisy miova. Ny alatsinainy manomboka amin'ny fito sasany sekoly eto hatramin'ny valo sasany sekoly famana olana, ny talata sekoly fanasitranana ary ny alarobia sekoly fitahi-panahy sy ny sekoly tokantrano arakaraka izay poropandriamanitra ajon'Andriamanitra moa.
Ny zoma moa zany a tsy fantatro ny programma hoe aiztsika na aiza fa tsy maintsy fampisalasana antsika ihany a amin'ny sekoly a sa efa misy mahafantatra ve iza no mahafantatra hoe aiza za amin'ny zoma fotoana manomboka amin'ny efatra avao tsy haiko ambaranjana ve sa aiztsika amin'izay fotoana izay eto ihany ve dia amin'ny herinandro koa tsy fantatro mihitsy aloha fa tena hifonana amintsika rehetra hoentsika eo ihany ilay izy hoentsika eo ihany ilay izy moa raha ohatra moa misy mety tsy haiko mety avoaka amin'ny radio angamany mba ahafahantsika rehetra maheno hoe aiza ilay toerana fa ny sekoly zany aloha ny latsinainy talatalarobia dia eto tompoko dia tongava mamonjy sekoly fa za anisan'ilay tena afaka be mihitsy mamonjy sekoly fa ny ataoko rehefa mirava dia anaty tomobilina mihaino sekoly marabatonga any an-trano a dia maheno tanteraka an'ilay fotoana maraina iny a manapalany embouteillage izay ny amin'ny fanaoko zany mihaino sekoly anaty tomobilina fa ilaina ilay sekoly tena ilaina ilay sekoly tena ilaina